mikasika les projets atao hoe plan de sauvegarde sociale amin'ny fomba mental. Io zany dia projet izay mifandraika amin'ny fitadiavana vahaolana hoe ahoana ny vahaolana sady ahafahana manao conservation biodiversité kanefa tsy manimba ny fiarin'ilay olona eo amin'ilay toerana. Ny zavatra hitantsika manko rehefa ohatra ka alehibiaziny reny aire protégé reny na reny hoe faritra voaharo reny dia tsy maintsy misy contrainte maromaro ho an'ilay olona manodidina ao satria tsy azo ataony madoro, tsy azo ataony manapakala, tsy azo ataony mamboly sasany. Dia ity projet ity zany izay financé-ny Banque mondiale eo amin'ny 2,7 millions de dollars eo, izy ity zany dia manome fitaovana na fomba rehetrarehetra ho an'ilay olona manao encadrement amin'ny formation, manome an'ilay olona ny fanalefahana an'izay an'ilay hoe misy efa fiainana nahazatra azy kanefa voatery mijanona nohon'ny fitaran'ny aire protégé na ny fanaovana aire protégé vaovao. Ity projet ity araka ny lazaiko teo dia olona maromaro ny mpiara-mianako anatiny. Ao aloha zao zany efa lazaiko teo ny Banque mondiale, fa eo ihany koa ireo agence d'exécution izay miparitaka eran'ny Madagasikara. Anisan'izany ohatra ny Madagascar National Park, ny Conservation Internationale ary ny Wildlife Conservation Society zany ny WCS. Izy ireo no miparitaka ny amin'ny fokontany rehetrarehetra any. Ny olona voafaritra hoe anaovana an'ity programme ity dia mahatratra any amin'ny olona efatra alina mahery any, efatra alina telo ahoana zany 13 000 individus zany touché amin'ny projet io, zany hoe efatra sy alina zany amoany no karakaraina amin'izay 2,7 millions de dollars. Androany zany fanaovana tamberina zany amin'ireo opération ireo satria ao anatin'ireo mpiombonatoka ireo koa ireo mera sy vahoaka izay miantefa ny projet io miara-mivory ato. Dia izy ity zany mbola zavatra tohizany. Zavatra marihana koa ngamba ity zavatra ity dia zavatra tiany voalohany zao amina zavatra zao aty amin'ny faritra misy an'i Madagasikara. Ary izay no tena zava-dehibe satria zany ahafahantsika mizara ny traikefatsika zany amin'ny sous-région aloha zany amin'ny faritra manodidina antsika.